Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'izao andro ny talata 24 ny volana aogositra 2024 izao. Tonga soa ianao eto amin'ity fandaharana anina saza ity. Mino fa kasihan'Andriamanitra ny fonao ary isokatra ny masom-panahinao. Androany dia ny lohatentsika androany dia ny hoe ny faharetana. Ny faharetana mijanona mahatoka mandra-pahatonga ny fotoana voatendrin'Andriamanitra. Halleloia. Jerentsika amin'ny Hebreo 10:1-13 milaza toy izao: fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mora ny mino matsy rehefa mahazo fampanantenantsika. Mora ny faly rehefa vao manompoka ny diantsika. Fa zao rehefa mandeha ny fotoana, mbola tsy tonga ny valiny, mbola mihidy ny varavarana, mbola hoe tsy misy fiovana hita, dia eo dia manomboka reraka tsika. Indraindray tsy ny finoana ny tena sarotra, fa le miandry ny tena sarotra. Misy fotoana mantsy ahafantarantsika mahazava fa efa niteny izao Andriamanitra. Misy zavatra efa nampanantenainy, misy zavatra efa nangatahantsika tamin'ny vavaka, kanefa mbola tsy tonga. Dia manontany hoe Tompo, roviana. Ny faharetana dia tsy hoe mipetraka tsy manao ninina ianao. Ny faharetana dia mijanona ho mahatoky an'Andriamanitra na dia mbola tsy mahita ny valiny aza. Misy fotoana voatendrin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, mila fantatsika izany. Hoy ny mpitoroteny 7:1, ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany avy, ary ny raharaha rehetra aty ambany lanitra samy manana ny fotoanany. Amen. Mety hoe efa vonona ianao, fa mety hoe mbola tsy vonona ny toe-javatra. Mety efa te-handroso ianao, fa mety mbola misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao anatinao aloha. Mety hoe efa te-handray ny fampanantenana ianao, fa mety mbola misy faharetana sy fahendrena tokony ianaranao. Tsy hoe mandanao Andriamanitra, fa matetika izy dia manomana anao aloha. Jereo ny Josefy, nomen'Andriamanitra hoe vision na nofo lehibe Josefy. Hitany tao anaty nofo fa hisy andro anankiray izay hananany ny hoe toerana lehibe. Fa inona ny tranga tao aorianan'izay? Namidiny ralàna izy, lasa andeva izy, nampangaina tsy marina, niditra ponja. Raha nijery ny toe-javatra nefa i Josefy dia afaka niteny hoe angamba tsy marina ilay nofo. Fa tsy izany no nataony, nijanona mahatoky izy, niasa tsara na dia andevo aza, nijanona ho marina na dia nalaim-panahy aza, nanompo na dia tao am-ponja aza. Amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra dia niova tampoka ny fiainany. Genesisy 1:1-2 miteny toy izao hoe: ary hoy Farao tamin'i Josefy, indro efa nanindranao mpanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Amen. Dray andro monja dia niova ny toerana nisy azy, avy tao am-ponja ho any an-dapa. Ny fotoana nindrasany dia tsy very maina akory tamin'iny, fa nanomana anazy ho amin'ny andraikitra lehibe Andriamanitra. Aza manao zavatra diso satria hoe reraka miandry ianao. Ity ny ray amin'ireo lozabe indrindra mantsy amin'ny fiandrasana. Rehefa ela loatra ny valiny dia te hanampy an'Andriamanitra izany tsika. Izany ny tranga tamin'ny Abrahama sy Sara. Efa nampanantena zanaka Andriamanitra, fa raha efa ela loatra hozy izy Abrahama sy Sara dia nanapa-kevitra izy ireo fa hanao drafitra manokana. Dia jereo fa tena niteraka olana lehibe izany mahandraka androany. Indraindray ny fahadisoana lehibe indrindra ataontsika dia tsy avy amin'ny tsy finoana tanteraka fa avy any amin'ny tsy faharetana. Mitentsika hoe raha tsy manao zavatra zao dia tsisy ninina hitranga. Fa zao jereo tsara fa misy ny fotoana ilazan'Andriamanitra hoe aza terena ilay varavarana fa andraso aloha. Dia
ny faharetana dia tsy hakamoana mihitsiny, tsy hoe satria miandry an'Andriamanitra tsika dia tsy manao ninina. Nandritry ny fiandrasana azy dia mbola nanompo Josefa, mbola nanao tsara ny asana izy, mbola nitazona ny toetrana izy. Dia ohatran'izany koa tsika, raha mbola tsy tonga ilay asa tadiavinao ohatra, ataovy tsara izay asa eo am-pelantananao izao aloha. Raha mbola tsy tonga ilay varavarana lehibe, mahaiza mahatoky amin'ilay varavarana kely efa sokafan'Andriamanitra. Raha mbola tsy hoe tsy tanteraka ilay nofo lehibe anao dia antony hoe inona ny tokony ataoko tsara anio. Hoy Jesosy amin'ny Lioka 5:12, izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky ihany koa amin'ny be. Ny faharetana marina dia miandry sady mijanona ho mahatoky. Ohatra amin'ny fiainana andavanandro, leo sara an-tsaina hoe mamboly hazo manga ianao, anio ianao mamafy voa, rapitso ianao manondraka. Fa raha ny apitso dia adinao ilay voa ijerena rehefa nanomboka mamaka dia mety hipotika mihitsy izany. Misy zavatra tsy maintsy omena fotoana, tsy afaka terena hitombo ny hazo anankiray. Afaka manondraka ianao, afaka mikarakara, afaka miaro azy, fa tsy afaka mandidy azy hoe tsy maintsy mamora rapitso dia rapitso ianao. Dia ohatran'izany koa ny zavatra sasany eo amin'ny fiainana. Ny andraikitra ao dia izao mahatoky. Ny an'ny Andriamanitra kosa dia ny fotoana ara-potoana. Amen. Mbola miasa Andriamanitra rehefa toa ohatrany hoe tsy misy zavatra mitranga izany, mbola miasa izy. Jereo tsara ingao amin'ny Isaia 40:3-30 hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia azo hery vaovao, anidina helatra tahaka ny voromahery izy. Amen. Mario tsara tsy ny hoe izay mandositra ny fiandrasana no mahazo hery vaovao, fa izay miandry an'i Jehovah. Misy zavatra tao ao anatintsika mandritra ny fiandrasana, mampitombo ny finoantsika an'Andriamanitra, manala ny freharea, mampianatra antsika tsy hantehitra amin'ny herintsika ihany koa, mampitombo ny fahendrena. Ary rehefa tonga ilay fampanantenana dia tsy ilay olona taloha intsontsika. Amen. Anio ary inona ny tokony ataonao? Eritrereto hoe inona ilay zavatra nandrasanao efa ela tamin'Andriamanitra. Mety efa kivy ianao, mety efa te hiala, mety efa mieritreritra ny ankalalana hafa. Fa alohana ny anaovana an'izany dia antony hoe Tompo, tena nilaza tamiko ve ianao fa tokony hajanona? Raha eny dia mijanona ho mahatoky ianao. Aza manara ny finoanao noho ny amin'ny fahatarana. Ataovy izay tokony ataonao anio, mivavaha, miasa, miomana, maka toava. Dia izao avelao Andriamanitra hikarakara ny fotoana. Alleloia. Oka mihitsy ianao tena hanambara hoe tsy ho kivy, tsy handao ny fampanantenan'Andriamanitra noho ny fahatarana. Mahatoky ilay nampanantena hitoetra ao anaty finoana, hanohy hankatoara no izay tsara izay eo am-pelantanako. Tsy haloha an'Andriamanitra ary tsy hijanona aorinany, hiandry ny fotoana voatendry aho amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Izany ny zavatra fanambarana afaka ataontsika ara-pinoana. Mino fa nahakasika anao izay teny izay androany dia manasa anao hizaran'ity anasa azy ity amin'ny namanao, amin'ny havanao, ary indrindrandrindra amin'ny olona akaiky anao, mpiara-miasa anao, satria mety teny anankiray avy amin'ny Tompo mety ampisokatra ny fampanantenana amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Amen. Andao tsika hivavaka. Rainay ny an-danitra, misaotra anao aho satria tsy tara velively ianao. Mamela Tompo amin'ireo fotoana izay nahatonga aho kivy satria tsy tonga aingana arak'izay tiako ny valiny. No faharetana Tompo. Raha reraka dia avozy heriko. Raha te hanao zavatra amin'ny heriko manokana, hampatsiahivo aho fa mahafantatra ny fotoana lavorary ianao. Ampio Tompo izahay tsy ho kamo mandritra ny fiandrasana, fa hijanona ho mahatoky amin'izay nomenao anay anio. Raha mbola tsy misokatra ny varavarana lehibe Tompo, ampio hanaja ilay varavarana kely efa eo anatrehako. Raha mbola tsy tonga fampanantenana, ampio hanohy hanomana ny foko sy ny fiainako. Tompo mahatoky anao, mahatoky ny teninao ary mahatoky ny fotoananao.
amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra raha nanome anao fanekena ka ao anatin'ny fiandrasana ianao dia matoki fa miaro anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao. Areny tokoa fahasoavana sy famindram-pony anaraka anao amin'ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra ary toetra lava ohatran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Dr Rina Telesforiany.